GDS na hoe groupement du sud dia fikambanana vondrona maro izay misa 420 miampy vondron'olotsotra izay mitonona avy any atsimo miaraka amin'ny atao hoe fampandrosoana ny faritra any atsimo manontolo zany ny tanjona ao anatin'ny ity GDS ty na hoe groupement du sud ity dia fampivoarana ny tanora amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena aloha voalohany indrindra. Ny faharoa dia manabe ny tanora amin'ny lafin'ny fanabeazana indrindrandrindra ny mitsinjo ny maha olona miaro ny zay olombelona. Mitandro ny kolotsaina ihany koa misy aparitra satria fizarazarandreo kolotsainareo no mitondra n'ilay firaisankina na hoe solidarité zany tipo iaviana ao anatin'izay. Noho n'izay fa samihafana zay dia misy koa ny fikatrahana ny fampandrosoana ny ara-toekarena sy ny sosialy ary ny kolotsaina indrindrandrindra fa ny lafin'ny sport. Marina ihany koa zany fa ny GDS dia mitovy amina fikambanana maro, mitovy amina plateforme izay manana ny article hoe 60/133 dia tsy manao politika ny groupement du sud. Manana fomba fijery ny groupement du sud dia hoe mitodika atsimo. Marina moa natao hoe mitodika atsimo satria any aloha zany zao no faritra misy ny GDS dia any no moramora kokoa ny fifandraisana afara manao an'ilay fivoarana amina resaka développement zany fa mbola manana fikasana ny velatra manerana ny nosy indrindra fa ny faritra varatra izay misy ihany koa ny olona avy any amin'ny atsimo Madagasikara izay ponina manerana ny firenenantsika ty. Eto izay en tant que ma société civile ny GDS dia manao fanairana kely amin'ny mpitondram-panjakana indrindrandrindra mba ny hafanganana malaky an'ilay hoe HCCDD na hoe ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et l'état de droit satria misy solitena société civile izay efa tokony andray ny asa mba ahafahan'ny société civile rehetra mitambatra hampandrosa ny ty firenena ty.